Mivavaka isika rehetra dia misaotranao hatrany izay ry Jesosy tomponay, ny antsaraponao, ny fitiavanao, ahafahanay indray mahita ity andro vaovao ity, indesinesanay ny teny avy aminao. Da io ary izahay amin'izany teny izay renesinay izany mba ho feno ny voninay finarinao ny ity fotoana ity, dia mamindrafo aminay ry Jesosy tompo, amin'ny anaranao nanaovana zavam'izany. Amen. Risiko lady malala ho amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Amin'izao alady voalohany manaraka ny epifania izao dia voalahatra hotoriana amintsika ny soratra masina narak'izay voasoratra ao amin'ny fitezana tsara ny Marka. Marka toko 10 andiny 7 ka hatramin'ny andiny 4 Marka toko 10 andiny 7 ka hatramin'ny andiny 4 toy izao no vovakin'ny teny. Ny nitondrana zaza ho eo amin'ny Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mitondra zazakely ho eo aminy mba ametrahany tanany, fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany. Ao izy taminy: avelao ny zaza anantinahy ary aza rarana, fa anto ho azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Ary otrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Amen. Haitsika tsara ity soratra masina ity. Ary rehefa hanome lanja ny sekoly lahady na ny resaka bisa dia vakina matetika izy ity. Dia ao amintsika misy amintsika ny falifaly rehefa mandre azy ity, ary misy ny somary sirena ihany hoe ohatrany tsy dikany. Satria nahoana? Matsiaro isika matetika ho voailika ao am-piangonana, matsiaro isika tsy ampiarina koa ny ity soratra masina ity. Dia ohatrany voamay lasa indraindray mahasorena antsika, zay indray le soratra masina avy anao zaza anatinany, nefa zahay atao am-piangonana ary tsy rarahina koa. Ie, marina zay, tsy mandany zany aho. Mampianatra sekolilady aho, ary sekolilady tahaka antsika koa taloha fantatra tsara mihitsy ny zavatra atao amintsika rehefa ao am-piangonana. Ao ny tsy mirarahana zany sampana sekolilady, fa hoe sekolilady zany dia raha tsy rarahina, ohatrany hoe sampana tsy dia misy lanjany a, dia tsy dia misy miresaka firy. Ao koa rehefa misy fety lehibe, na tsy fety lehibe ara fa andro alahady tsotra, dia ina natao amintsika? Alefa ny tokotany, miala teo nareo na etsy amin'ny tany nareo mipetraka, fa aleo reto ray aman-dreny reto mipetraka. Le ray aman-dreny amin'io a tsy hoe olona hoe marary, fa olona salama tsara, fa no izy manana maizy azy ao am-piangonanao dia tsy maintsy amena toeran'izy a na afiry tonga ao am-piangonana, dia tafitorana isika mahita an'ireny. Tsy mandany ireny a, tena marina zany. Zao anefa, ina moa ny dikany epifania nampianarina antsika tamin'ny herinan'io izany? Dia ny hoe Jesosy dia tonga ho an'ny olona rehetra, tsy manavaka n'iza n'iza, indrindra fa ny jentilisy, le olona iverintsika fa tena ratsy, le olona iverintsika fa tsy mila an' Jesosy, reny mihitsy ny anisany tena natongavany. Ary nampianarina tamintsika tamin'izay dia izao: tsy anjarantsika no mitsara hoe ity olona ity dia tokony halalan' Jesosy, ity olona ity dia tsy tokony halalan' Jesosy. Tsy isika no andeha haka amin'ny toeran'Andriamanitra ka ilaza hoe natao anay kristiana rery zany ny krismasy zany, natao anay sekolilady rery zany fankalazana krismasy zany, fa ianona sy ianona tsy mila an'izany. Dia zao izay toetsaina izay indrindra no tokony hoeritreretintsika ao anatin'izay. Satria zao isika koa dia manana izany toetsaina izany, manana ity toetsain'ny mpianatra Jesosy ity. Vitsy dia vitsy ato amin'ny soratra masina no ahitantsika zany hoe tezitra Jesosy izany. Ny anankiray tamin'ilay izy nandroaka ilay mpivarotra tao am-piangonana, ary io ny anankiray tena hitantsika mazava tezitra, zany hoe tena tsy tiany Jesosy mihitsy, zany hoe manilika ny olona tsy ho ao aminy zany. Tsy tiany Jesosy mihitsy zany hoe olona miseho makandraikitra hoe ireto tsy mahazo makao am-piangonana, ireto tsy mahazo makao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tena zavatra mahatezitra azy izany. Satria nahoana? Ireto mpianatra ireto mietrehitra hoe izy efa niaraka tamin'i Jesosy hatramin'izay, dia izay tiany atao dia mety daholo. Dia isika koa manana izay toetsaina izay indraindray.
azany krismasy zany zahay sekoly alahady ihany manao an'izany zany sekoly lahady zany ho anay ankizy ohatran'izao hany ka rehefa misy ankizy vaovao tonga dia manilikilika indraindray tsika hoe tsy mitovy aminay reto vaovao reto zany ohatrany tsy tokony aty reto fa zay ihany ny ato na hoe rehefa misy fitsangatsangana lena misy krismasy nyfilovana lay dia zay ihany mpandeha amin'izany fa nareo tsy tokony handeha amin'izany dia ananatsika kory ity toe-tsain'ny mpianatra ity za tsy milaza hoe no itoe-tsaina io no mahatonga antsika hahilika ao am-piangonana fa izao tokony hitsapantsika koa fa isika izay manilika io koa isika izay voahilika io isika koa dia manilika ka matoa isika izay manilika no tsy sazian'Andriamanitra mafy zay manko netrantsika reny olona manilika antsika ireny tokony sazian'Andriamanitra mafy tokony misy zava-doza mahazo an'ireny tokony marary tampoka hoe mety sanatra ary misy maniry tsika tokony mifaty reny fa manilika sekoly lalahady fotsiny zay ny eritrerisika karaha zay ny eritrerisika amin'ireny olona ireny dia tokony izay koa ny eritreritran'Andriamanitra amintsika any zany satria tsika koa manilika areo namantsika indraindray hoe isika rery ny tokony ankalaza krismasy isika rery ny tokony ho sekoly lalahady ka matoa isika tsy sazian'Andriamanitra ao zany dia tian'Andriamanitra koa isika araka le epifania hoe tian'Andriamanitra ho ao aminy daholo isika ka izao manomboka amintsika manomboka izao aoka tsika tsy hanilika olona tahaka an'ireny ataon'ny mpianatra ireto fô isika indao isika hitaona olona ao amin'i Jesosy izany efa niditra niandry sekolady androany ay misy maromaro mbola tsy tara ndao hitaona namana ao am-piangonana misy ankizy be dehibe ao am-piangonanao mbola tsy sekoly lalahady andao toma mba hianatra sekoly lalahady izy ireny azo atao hoe ohatrany ratiratsy akanjo io ohatrany tsy dia mahay mamaky teny io fa tao mikizy rehetrarehetra hianatra sekoly lalahady hiaraka amintsika azafina ho antsika irery za fahasoavana lehibe izany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao kao mandrakizay amen mivavaka isika dia misaotra anao zay re Jesosy noho izany fitiavanao izany izay maharim-po tokoa ka tsy manasazy anay mafy raha toy izay manilikilika olona ao am-piangonana ka toy izay tsy hanana izany toe-tsain'ny mpianatra izany izay manaka ny olona ao aminao fa tena matezitra anao izany fa aoka izay hitaona ireo namanay ho ao aminao voninahitry naranao zavaka izany amen. Prions. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Jour nouveau que tu nous donnes afin que nous écoutions ta parole. Tu as quelque chose à nous dire. Nous te demandons d'illuminer ce moment afin que nous recevons ta parole dans nos cœurs et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu, notre Père, soit avec vous. Amen. En ce premier dimanche après la Trinité, après l'Épiphanie, excusez-moi, l'Écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'Évangile de Marc. Marc chapitre 10, verset 13 au verset 16. Marc chapitre 10, verset 13 au verset 16, voilà ce qui est écrit. Jésus bénit des petits-enfants, au nom de Jésus-Christ. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, il prit les enfants dans ses bras, il posa ses mains sur chacun d'eux et les bénit. Amen. Vous connaissez très bien cette écriture sainte, ce passage biblique. Surtout lorsque on veut donner de l'importance aux enfants, on lit ce passage-là. Que ce soit pour le baptême ou le jour pour l'école de dimanche. Il y en a qui sont bien heureux quand on lit ce passage biblique, mais il y en a qui commencent à être indignés. Parce qu'ils en ont assez. Pourquoi ils en ont assez? On dit qu'il ne faut pas négliger les enfants, d'après ce passage biblique. Or, beaucoup de gens le font dans l'église.
Alors ils en ont assez. Là, on dit ceci de ne pas faire comme ça aux enfants et pourtant c'est ce qu'on nous fait. Je suis enseignant à l'école des dimanches et j'ai été membre de l'école des dimanches quand j'étais petit encore. J'étais élève. Je sais très bien ce qu'on nous fait à nous. On nous dit de sortir. On nous dit de nous asseoir par terre pour donner de la place aux grandes personnes. Des grandes personnes qui ne sont même pas handicapées, qui ne sont même pas malades, mais qui arrivent, qui sont en bonne santé et qui arrivent à l'heure où bon leur semble à l'église. Même s'ils sont en retard, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que ils sont d'une classe supérieure dans l'église et on leur donne toujours une bonne place. Et ça nous attriste le fait qu'on le fait comme ça et quelquefois, on en a assez d'entendre ce verset-là. Parce que on le fait seulement par cœur, on ne l'applique même pas. En effet, je sais que c'est pas bien. En effet, je sais que c'est injuste. Et on a même envie que Dieu punisse ces gens-là, n'est-ce pas? On a envie que ces gens-là tombent malades, on a envie que ces gens-là perdent leur place dans la société, on a envie que ces gens-là diminuent, regressent dans leur classe sociale, etc., etc. On veut que Dieu leur punisse. Et pourtant, nous aussi, on fait de même. Nous aussi, on fait comme les disciples de Jésus. Qu'est-ce que les disciples de Jésus ont fait? Comme ils sont les disciples de Jésus, ils croient que tout ce qu'ils font est juste. Ils croient que tout ce qu'ils font est bien. Alors, ils se sont permis de dire que les enfants ne doivent pas aller à Jésus. Ils se sont permis d'empêcher les gens d'aller à Jésus. Jésus était indigné. Il était vraiment fâché. Il n'y a que deux fois dans la Bible où c'est marqué que Jésus était indigné, où Jésus était fâché. Le premier, dans le temple, lorsqu'il a chassé les vendeurs, et le deuxième, ici. C'est-à-dire qu'il n'aime vraiment pas qu'on empêche les gens d'aller à lui, que ce soit des enfants ou des grandes personnes. Ce n'est pas à nous de juger que telle ou telle personne doit être vers Jésus ou telle ou telle personne doit ne pas aller vers Jésus. Vous vous souvenez de l'épiphanie? Je l'ai défini la semaine dernière. L'épiphanie signifie que Jésus est venu pour tout le monde, même pour les païens, pour tout le monde, que les gens soient bons ou que ce soit pour des gens mauvais. Jésus est pour tout le monde. Donc c'est pas à nous de juger que telle ou telle personne doit venir vers Jésus. Et surtout, ce n'est pas à nous d'empêcher les gens de venir vers Jésus. Ça rend Jésus indigné, ça fâche Jésus. Alors vous allez dire, mais on ne fait pas ça, nous. Oh que si. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Lorsque des nouveaux membres de l'école du dimanche viennent, quelquefois, on les néglige. On dit, mais ils sont sales, regardez leurs habits. Ils sont pas aussi riches. Regardez, ils savent même, lorsqu'ils lisent, ils bégayent, ils lisent même pas bien. Ce ne sont pas des bons membres de l'école du dimanche. C'est nous qui devons être les membres de l'école du dimanche. Et lorsqu'il y a des activités à faire, c'est nous qui devons y aller. Oui, on fait ça quelquefois, mais on ne le reconnaît pas. Et pourtant, Jésus ne nous punit pas, même si on fait ça. Parce qu'il nous aime également. Il veut qu'on change nous. Il veut que nous, on change. Donc, voilà pourquoi il ne punit pas ces gens-là. Donc, ce n'est pas à nous de juger que ces gens-là doivent être comme si, puisque nous-mêmes, on fait ce que ces gens-là, ils font avec nous. À nous de changer en premier. Ne faisons pas comme les disciples. Faisons le contraire de ce qu'ils ont fait. Faisons venir de nouveaux membres de l'école des dimanches. Qui a déjà commencé à étudier l'école des dimanches aujourd'hui? Ah, il y en a beaucoup. C'est à nous d'inciter les enfants à venir à étudier à l'école de dimanche. Pas à les en empêcher, mais à les inciter. Il y a beaucoup d'enfants dans l'église qui ne sont pas encore membres de l'école des dimanches. Incitez-les à venir. Dites-leur que c'est bien d'étudier la parole de Dieu. Incitez-les à venir et ensuite après, faites qu'ils soient toujours heureux dans cette section de l'Église. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion avec le Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Et prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour ta bonté, parce que tu nous accueilles toujours en nous, même si nous sommes mauvais. Apprends-nous à
inciter les gens à venir vers toi et surtout à ne pas les empêcher à venir à toi. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Tuliza
voa arirehetra samy nankalazanane tanany vazantane efatra. Alleluia, 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 anina nateraka tranony lona. Ianzeli rehetra samy nanao feo fidera nantsina napetra ankalazana n'Andriamanitra tsara isany petra komene seza fiandriana. Alleluia, alleluia, der alleluia. Ianzeli rehetra samy nanao feo fidera nantsina napetra ankalazana n'Andriamanitra tsara isany petra komene seza fiandriana. Alleluia, alleluia, der alleluia.
hawe hawe tuika batsanawiye hawe jesusi hawe za hawe hawe tuika batsanawiye hawe jesusi hawe za hawe hawe tuika batsanawiye Natujane tu hamujana aminutama misainaka ametuika matena Natujane tu ya mujana aminutama misainaka ametuika matena Natujane tu hamujana aminutama misainaka ametuika matena Ave Jesusi, ave za hawe, ave tuika batsenawiye. ametuika matena Ave Jesusi, ave za hawe, ave tuika batsenawiye. ametuika matena Ave Jesusi, ave za hawe, ave tuika batsenawiye. ametuika matena Natujane tu hamujana aminutama misainaka ametuika matena Yatujane tu ya mujana aminyutama misainata ametuika matena Natujane tu hamujana aminutama misainaka ametuika matena ametuika matena ametuika matena Layandro izay nisehoany Jesosy izay natena mipaminany koa mba hampise ho fihavanana mifaly sy mioby amafy fefato gany mpanavotra Kamidera
fatombotsikai Tera siaja no atolotray hoanao ry Jeso zay teraka anio kamba mandraisany fanatitray ho zava-manipofona tokoa tera siaja no atolotray hoanao ry Jeso zay teraka anio kamba mandraisany fanatitray ho zava-manipofona tokoa tera siaja no atolotray hoanao ry Jeso zay teraka anio kamba mandraisany fanatitray ho zava-manipofona tokoa ho zava-manipofona tokoa ho zava-manipofona tokoa.
Makivitsy sasatra sika tily asa fatratra RTS tsara kana dia kely indrindra aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao Juba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito Radio Teny Fiainana FM 91.2 Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao
ampamirapiratra ny tavany aminao anie jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie jehova ka hanomeanao fiadanana. Amen. Metry toko 9 andininy 4 hatramin'ny 4. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marindrefy 1 amby 7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.